tsy hoaiko tantaraina tompo ny herinao misy fasanady are sy ny eloko afaka ry vahoakan'andriamanitra sady voantsony masina ho ampitomboana aminao ro mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo andeha sikariavana idera sy ame voninahitra an'andriamanitra aleloia miderahany jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i jehovah na mahatonona ny fiderana azy rehetra sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva jehovah tsarovy aho araky ny fankasitrahanao ny olonao vangio amin'ny famonjenao aho ahitako ny soa azo ny voafidinao ifaliako amin'ny fifaliany firenenao iravoravoko miaraka amin'ny lovanao amen ivavaka isika ry havana ry tompo andriamanitra ny famonjenana eo endre tsara sady mahafinaritra tokoa ny fitondranao ny olonao fa ampifalianao amin'ny lovanao zahay dia ity nosondrazanay izay maminay tokoa ity eto no anaovanay ny fanomponanao ary eto ny zaranay koa ny vaovao mahafaly dia ny fanambarana mombanao Jesosy Kristy lay fa maty nefa velo indray ary velona mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ty dia tianay tokoa ary mijery sy mitsinjo ary mitantana ny dianay terainay ianao tompo ankalazainay ianao satria ny fitiavanao dia tsy manam-paharoa ary maharitra mandrakizay tompo malalo mangataka hatrany izay ny fanatrehanao feno izao fotoana izao ka ho anay izay manatanteraka sy ho an'ireo olona mieno sy manaraka ampitaindavitra izao fotoana izao dia ianao ny homba ianao ny jery ampitoetra ny aim-panahy velona mba ho anatinay anananay farisiana amin'ny fanarananao sy ny fanomponanao ary ny fanatanterahana ny asanao dia no ivavaka izay tompo raha nomboka n'izany ary mananteny izay fa tsy amelanay irery ianao fa ny fanahinao masina dia hombanay rehetra ka tahaka ny fanaritava sy miona izay ary mifanakaiky vatana amin'ny anaranao Jesosy nentinay manisy manao zao vavaka izao misaotra mpamonjy eo amen ry amparibe famonjena matahiry ny finoana mifankaty mazoto amin'ny fanompona fa ny miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo ary miara manatanteraka ity fampianarana mpitaindavitra ity mbola ao amin'ny filazantsara ny Jesosy ny soratan'ny Jaona isika izao ary efa madivadiva ifarany zany satria efa manakaiky ny farany zany voasoratry Jaona ka nametrany ny filazantsara arak'izay eny misy hitany ary nomena azy izany ny oraisitsika amin'ity fotoana zay atrentsika sy rahantsika ity dia amin'ny Jaona toko 20
manomboko amin'ny andininy fa 20 dia mitoy avy hatrany amin'ny jaona toko fa 7 ka hatrany amin'ny andininy fa 12. Zany a no lesona na fiampianarana na hafatra ampitaina amintsika indray amin'izao fionatsika izao. Hozaraintsika roa arak'izany a ka ny voalohany a dia ao amin'ny jaona toko fa 18 manomboko amin'ny andininy fa 20 ka hatrany amin'ny fa 100. Ary ny faharoa dia jaona toko fa 17 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 12. Irosontsika amin'ny voalohany jaona toko fa 18 ny andininy fa 20 ka hatrany amin'ny fa 100. Misy fizarana telo ny jaona toko fa 20 ary ny fizarana fahatelo no misy izao atao hoe perikopa hitondrantsika fanazavana izao. Ary ity jaona toko fa 20 ny andininy fa 20 ka hatramin'ny fa 100 ity dia misy zanam-pizarana efatra. Ny voalohany a dia ny jaona toko fa 20 ny andininy fa 20. Io a dia teny fampidirana zay natao irosoana amin'ny resaka manaraka. Ary ny faharoa dia ny andininy fa 20 ka hatrany amin'ny faharoa amin'ny 30. Io kosa dia manambara ny resaky Pilato sy ny Jiosy. Ary ny manaraka dia ny andininy fa 3 amin'ny 30 ka hatramin'ny fa 7 amin'ny 30 tapany voalohany ny fangalan'ny Pilato ambavany an Jesosy mangingina, ary io no nataony voalohany. Ary ny farany ao anatin'izany a dia eo amin'ny andininy fa 7 amin'ny 30 tapany faharoa ka hatramin'ny fa 100 ny filazan'ny Pilato an Jesosy teo amin'ny Jiosy. Zay zany no hitantsika ao anatin'ilay faraparan'ny jaona toko fa 20. Hiditra avy hatrany sika amin'ilay jaona toko fa 17. Ny jaona toko fa 17 dia misy fizarana telo ao anatin'izany. Ny fizarana voalohany a dia ny jaona toko fa 17 eo amin'ny andininy fa voalohany ka hatramin'ny fa 14. Ny fitsaran'ny Pilato an Jesosy. Io koa dia misy fizarana zanam-pizarana 5 reto zany. Ny voalohany a dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fa 3 ny kapohana sy ny fanarabiana zay natao tamin'i Jesosy. Kapohiny Jesosy ary nyrabirabiany. Zay no hitantsika ao anatin'izany. Eo amin'ny andininy fa 4 sy ny fa 5 manaraka dia ny alalenina nataon'ny Pilato tamin'i Jesosy. Ao anatin'io Pilato a dia mialanenina amin'i Jesosy ny amin'izay hoe tsy hanolorana azy ho an'ny Jiosy. Ary eo amin'ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 7 ny fahasarotam-pon'ny Jiosy ny amin'ny lalàny sy nahitany zavatra nataon'i Jesosy manoloana an'izany. Ary eo amin'ny andininy fa 8 ka hatramin'ny fa 12 ny atao hoe fakan'ny Pilato ambavany fanoroany indray an'i Jesosy. Zay no hitantsika eo. Ary ny farany ao anatiny ity atao hoe fizarana voalohany amin'ity toko fa 17 ity dia ny andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 14. Io kosa dia ny nanameloana an Jesosy sy ny nanolorana azy ombona amin'ny hazo fijaliana. Zay zany a ilay fizarana voalohany ao anatin'izay jaona toko fa 17 izay. Ny fizarana faharoa kosa dia manomboko amin'ny andininy fa 17 ka hatrany amin'ny andininy fa 30. Ny nanomboana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no hitantsika ao anatin'izany. Io dia misy zanam-pizarana anankiroa reto zany. Ny andininy fa 17 ka hatramin'ny andininy fa 14 dia ny nanomboana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Io a dia misy zafim-pizarana anankitelo hitantsika ao anatin'izany. Ny andininy fa 17 sy ny fa 18 a dia miresaka ny fitoerana nanomboana an Jesosy sy ireo roalahy niara-nombona tamin'ny hazo fijaliana. Eo amin'ny andininy fa 17 ka hatramin'ny fa 12 faharoa kosa dia ny teny napetraka tamin'ny hazo fijaliana zay nanomboana an Jesosy. Io le nataon'ny Pilato, ary io le indraindray le tenen'ny olona le hoe araka ny tenin'Andriamanitra hoe zay voasoratra dia voasoratra.
kanefa de pilato no ny tenin'izany ka ahitsitsika zany a tsy ataontsika intsony fa ambaratsika rehefa tiatsika mampiasa azy hoe araka ny tenin'ny pilato hoe zay voasoratro de voasoratro. Ny mamarana azy a ny fahatelo zany a de ny andiny fa 3 ka hatramin'ny fa 4 ny zarahan'ny miaramila ny fitafian'i Jesoa zay no hitantsika ao. Hiditra amin'ny fizarana zanam-pizarana faharoa isika amin'ity fizarana faharoa ity eo amin'ny andininy fa 5 ka hatramin'ny andininy fa 30. Ny tenin'i Jesoa raha niantona teo ambony hazo fijaliana izy. Ao anatin'io a dia ahitantsika zafim-pizarana anankitelo. Ny andininy fa 4 sy ny fa 7 a de ny afatra nataon'i Jesoa ho an'ny reniny sy ho an'ny apôstôly Jaona zay nanatrika izany fiantonany teo ambony hazo fijaliana izany. Ary ny faharoa de amin'ny andininy fa 8 sy ny fa 7 a ny ahitantsika ny teny nambaran'i Jesosy Kristy manao hoe mangetaheta aho. Ary ny andininy fa 30 kosa dia nanehoany Jesosy teny farany ka nilazany hoe vita. Zay zany a no hitantsika ao anatin'izany. Ary ny fizarana fahatelo sady farany amin'ity Jaona 7 ity de manomboka eo amin'ny andininy fa 1 ka hatrany amin'ny fa 2. Ny nandevenana an Jesoa no lazaina sy ambara ao anatin'izany. Ny ity zany a de misy zanam-pizarana anakiroa. Zanam-pizarana anakiroa no hitantsika ao anatin'izany. Ny voalohany a dia ny andininy fa 1 ka hatramin'ny fa 7. Ny nandefonana ny lany voan'i Jesoa. Zay no hiteo no le fonony ny miaramila ny lany voan'i Jesoa. Ary ny faharoa dia ny andininy fa 8 ka hatramin'ny fa 2. Ny nandevenana an Jesoa. Zay no hitantsika ary izay koa no mamarana ny tapany voalohany amin'izao fampianarana ataontsika izao. Androsika amin'ny fizarana faharoa lehibe a dia ny fanazavana ny teny sarotra sy ny valim-panontaniana. Misy anarana vitsivitsy sy teny zay hitondrana fanazavana amintsika. Ny anakiroa zany a de fanambarana sy filazana ny amin'ny reto anarana anakiroa reto. Ny anakiroa zany a de hitantsika tany amin'ny Jaona 7 fa ny ankoatran'izay kosa de atao anatin'ny atao hoe Jaona 7 avokoa. Tany alohantsika de nyresaka momba ny Anasy sy Kayafa. Somary nandalovana kely fotsiny aloha zahay satria nisy zahatra maika kokoa mihoatra no reo. Ka eto iverenana kely no momba ny Anasy sy Kayafa. Reo olona anakiroa lehibe zany hoe manana fahefana teo amin'ny ara-pivavahana teo amin'ny jiosy reo a no resantsika eto satria ao anatin'ny soratra masina de voalaza ny anaran'izy ireo no soratany Jaona mazava tsara. Ary eto de ambara fa Jaona de zanaka mpisorona ka mazanaka mpisorona azy a de fantatry mpisorona izy ary fantatry reto sy ny adriony reto ihany koa. Ary izy de nahalala ny tantara satria amazanaka mpisorona azy a de betsaka ny zavatra hitany sy fantany ary isany ao anatin'izany voasoratra Anasy ary voasoratra miaraka amin'izany koa Kayafa. Ary inona moa mahasamy hafa ny Anasy sy Kayafa? I Anasy de efa mpisorona be hatramin'ny taona 7 ka hatramin'ny fa 4 amin'izao fanontsan-taona zay iainantsika izao. Ary rafozan'ny Kayafa zay mpisorona be no fidinin'ny fanjakana tamin'izany izy fa ny tenany efa naongana nefa mbola ny eken'ny jiosy ihany izy eo amin'izany ady de manandrakin'izany. Ary ny olona ary isan'ny olona nanakaja teo amin'ny faritra Jerosalema iny izy sy tao amin'ny Sinedrina ka izy no nitondrana an Jesosy voalohany vao nentina tany amin'ny mpisorona be zay neken'ny Romanina dia Kayafa. Araky ny fantatritsika zany a dia mpisorona be voaongana ity Anasy ity satria tsy de sitraky ny
fanjakana romanina loatra izy fa na izany aza dia nanana ny hajany nanana ny fahefany ary ny ekeniny jiosy izy io indrindra reo mpitondra fivavahana ka raha misy olona melohina tahaka an'izao nanatanterahana ty fanamelohana an' jesosy ny fampianarany ity dia entina eo amin'ny anasy izy aloha zay vao entina eo amin'ny Kaiafa ary ao amin'ny atao hoe fitsarana zay tanterahan'ny mpitondra fivavahana zay vao hita eo a zay mety ho valiny na omelohina ho faty izy na afahana mahadidio na horoahana tsy ho isany eo amin'ny tanàna na isany atao hoe afaka miara-miompona mivavaka ao amin'ny tempoly sy ny sinagoga eto zany a dia hita fa rehefa nandalo tao amin'ny anasy Jesosy Kristy de natolotry anasy any Kaiafa ny anarany hoe Kaiafa koa zany a dia mivezivezy ao anatin'ity toko faraparan'ity izy no mpisorona be tamin'izany fotoanandro zany ary izy no nekeny mpanjaka romanina tamin'ny andraikitra mampisorona be teo amin'ny jiosy ary ny tenin'ny Pilato dia nanambara taminy rehefa tonga teo aminy Jesosy ary rehefa tonga teo aminy Jesosy de niteny Pilato satria rehefa nanatikadina azy teo Pilato de niteny manao hoe tsy hitako zay elony tsy hitako zay elony ary tsy indray mandeha Pilato no niteny an'izany fa intelo anoany mihitsy Pilato no niteny ny aminy hoe tsy hitan'izay eloka tokony hahafaty an' Jesosy na hanameloka an' Jesosy ary ny farany moa no nitahoatry Pilato ny amin'ny jiosy sy ny orakoraky ny jiosy ny teny manao hoe raha ohatra ianao ka tsy manaiky zany hevitra zay arosona izany a de olona tsy pomba ny Kaisara ianao zany ary de zay indrindra nampatahotra ny Pilato ka nilazany eo amin'ny andiny ny fahadimy hoe indro ny lehilahy na nolorany an' Jesosy hombona ho amin'ny azo fijaliana araky ny lalàny jiosy ny jiosy mantsy de nanana lalàny zay azy manokana ary io no netiny reto mpitondra fivavahany reto anamelohana an' Jesosy ka tsy vitany hoe anamelohana azy fotsiny fa mba hanomboana azy amin'ny azo fijaliana de ny hoe zay miteny hanohitra an'Andriamanitra na miteny ka milaza tena ho tahaka an'Andriamanitra de manao blasfemy na fahotana mahafaty izany ka mendrika aminy no hovonoiny ka eto zany a dia hitany reto londohany teo amin'ny atao hoe ara-pivavahana teo amin'ny jiosy fa Jesosy dia nanambarany tenany hitovy amin'Andriamanitra araky ireny fampianarana hitany sy ireny tetsy sy teroa ireny ary Jesosy de tsy nisalasala mihitsy nanambarany zany na teo anatrehan'ny mpianatra na teo amin'ny olona maro ary na tena ikanjany tempoly koa azy dia nanambarany zany Jesosy ary tsy mba natahoran'i Jesosy zany fa nasehony ankariary ary amin'ny teny feno fahasahina ary amina fahefana mihitsy no nanambarany zany ary izay indrindra no hidirantsika eo amin'ny hoe tena nampiady saina ny Pilato izany fanapahan-kevitry ny jiosy hanombo an' Jesosy Kristy amin'ny azo fijaliana izany ary dia raha mamaky isika io toko fa 7 io mandalo amin'ny toko fa 12 de tena hita mihitsy ny adi-panahin'ny Pilato ny am'izany teny sy ataka nataony jiosy izany ary farahevitry Pilato azy dia netiny mihitsy ny jiosy hoe raha ohatra ka izany ny lalàny aminareo a de atolotra anareo na Barabasy na i Jesosy Kristy dia Barabasy no ny fidiny olona fa Jesosy kosa dia natolotra ho amin'ny atao hoe fanombohana azy amin'ny azo fijaliana ka ny fanombohana amin'ny azo fijaliana dia fanameloana ho faty ny olona iray zay nanao eloka be vava ary tena olona ratsy fanahy teo amin'ny fiarahamonina
tahaka an'ireny atao hoe jiolahy mpangalatra sady mpandroba no mpamon'olo reny. de toy izany nanamelohany ireto mpitondra fivavahana teo amin'ny jiso ireto any Jesosy. Tahaka an'ireny faikan'olona ireny, tahaka an'ireny olona tsy manana haja sy ny voninahitra ireny intsony fa tena tahaka an'ireny atao hoe jiolahy farany izay ratsy teo anivon'ny fiarahamonina. Zany no nokajiny izy reto any Jesosy tao anatin'izany fanamelohana teo anatrehan'ny Pilato sy ny valiny tenin'ny Pilato izay nambarany ny amin'ny fanombohana an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana izany. Eto sika dia hiditra ihany koa zany amin'ny anarana anankiray faharoa dia ny any hoe Barabasy. Zany anarana hoe Barabasy zany dia tsy nizoviana teo amin'ny jiosy zany, ary nambara teto hoe jiolahy io Barabasy io, zay nambaran'ny Pilato hoe jiolahy, atolotra ho anareo jiolahy, dia Barabasy zany. Ary eto dia natao hoe jiolahy tokoa ity Barabasy ity satria mpikomy amin'ny fanjakana Romanina ary efa nahafaty miaramila Romanina izy. Fantatra ihany koa nefa fa isan'ny olona liana ny fahafahan'ny firenena izy, tahaka ireny antokony zelota ireny tamin'izany fotoana izany. Olona mba azo lazaina fa hoe nasionalista ihany koa Barabasy, ary tsy nanaiky mihitsy fa nanohitra ny fanjakana Romanina. Ary izany moa no nahatonga ny Pilato miteny hoe jiolahy izy, satria mpikomy mpanohitra ary nahafaty miaramila Romanina, ary zany nahatonga azy nogadraina. Ka eo anatrehan'izany dia olony ratsy mihitsy ity Barabasy ity, ary zany nahatonga ny Pilato hiteny teo anatrehan'ny jiosy ireto atao hoe olona manam-pahefana ara-pivavahany reto hoe iza ary no atolotra ho anareo, ity jiolahy ity ve sa lay Jesosy zay tianareo hombona amin'ny hazo fijaliana? Ray amin'ireo, satria ianareo no manana lalàna zay hanombohana azy amin'ny hazo fijaliana, ary za no afaka manolotra azy aminareo mba hanatanterahanareo azy amin'izany mba ho faty. Dia Jesosy mo no niraisiny reto mpitondra fivavahana atao hoe londony sy ireo manana fahefana amin'izany, ary ny vahoaka zefa nomeny fo mba iorakoraka ny amin'izany hevitra navoakan'izany. Ka dia Jesosy no nombona tamin'ny hazo fijaliana ary natolotry Farao ho azy ireo, ary teo anatrehan'ny vahoaka maro Farao no niteny hoe satria tsy hitako izay elony, dia teo no nanasa tanana i Pilato. Misy teny manarak'izay ihany koa zay tsara hitondrana amintsika fanazavana, dia le teny hoe gabata. Gabata teny Hebreo izy io, teny Hebreo izy io, ary anarana nomena ny seza vato itoeran'ny mpitsara izany. Ny jiosy no nanome io anarana io noho izy misy lampy vato misoratsoratra tahaka izany amin'ny fomba Romanina zay ametrahana ny mpitsara rehefa manatanteraka izany andraikitra fitsaran'izany izy. Dia io koa no nomeny jiosy zany anaran'izany, satria hitany ho tahaka izany, satria nandrafetana ihany koa ny trano zay atao hoe entina natanterahany mpitsara Romanina ny jiosy tao amin'ny tanàna ny Jerosalema rehefa misy fitsarana atao. Ary fantatritsika fa ny gouverneur Pilato dia izany no andraikiny sy asany ary nampalaza azy tamin'izany fotoana izany. Ary zany koa no midika fa nampidirina tao anatiny fanekam-ponoana izany anarana hoe Pilato zany. Ety ny lazana fa tamin'ny andro zany lehilahy malaza teo amin'ny fanjakana Romanina zany, zay gouverneur ary mpitsara mahay sady mpitsara malaza, dia tamin'izany fotoana izany no nanombohana an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana sy nitsarahana an Jesosy. Ny dikan'izany dia ny hoe ny tantaran'izany Jesosy Kristy avy any Nazarety zany dia tantara nisy fa tsy hangano akory, ary zavatra marina, satria ny lehilahy iray zay azo lazaina fa manana ny lazany
sy ny voninahiny teo amin'ny fanjakana romanina zay nanoratra ny tantarany zany fanjakany zany ary fantatry zao tontolo zao de tamin'ny fotoana zay nanatanterahan' zany fitsarana tany Jerosalema de Jesosy isany notsarainy tamin'izany. Ary eto dia io toerana io dia nomeny Jiosy ianarany hoe Gabata satria tena nitovy tsisy hafa ary natao tsisy valaka amin'izay toerana anatanterahan'ny fanjakana romanina fitsarana ary nanatanterahan'ny Pilato ny fitsarana any Jesosy ihany koa. Ary eo amin'ny toerana io dia misy karazana ohatrany hoe endrika zay naseho satria fitoerana avoavo izy io ka tahaka ny vovonan-trano no misy azy sy ny endriny tazamina lavitra ary izany indrindra no dikanyity teny hoe Gabata ity la izy ohatrany hoe eo ambony vovonan-trano toerana avo tahaka ny vovonan-trano de io no nomena anarany hoe Gabata amin'ny teny hebreo ary toerana avo hahitana sy arenesana tsara ny teny ambaran'ny mpitsara ny am'izay ho tsarainy ary izany no midika fa tena ren'ny olona hitan'ny olona ary azony olona tsara ny fitsarana nataon'ny Pilato sy nanolorana an' Jesosy hombony izy ireo amin'ny hazo fijaliana. Zay no mamarana iny fizarana faharoa lehibe iny fa hiditrysika amin'ny fizarana fahatelo lehibe sady famaranana izao atao hoe fampianarana ampitaindavitra izao dia ny tendry mialoha rososona. Ny tendry mialoha rososona eto dia misy filazana mivantana nefa ihany koa misy filazana akapobeny azontsika andraisana zavatra maromaro ihany koa. Ao zany ny atao hoe andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 2:30. Toy izao no vovaky ny teny ravakiny zany amin'ny anaran'ny tompo. Ary io Pilato taminy entinareo izy ka tsara ho araky ny lalanareo hoy Jiosy taminy izahay tsy manam-pahefana hahafaty olona mba hatateraka ny tenin'i Jesosy izay nolazainy nanambarany ny fomba ny fahafatisana zay efa hiaretany. Zay ny andin-tsoratra masina hitantsika eo ary ny filazana lay atao hoe tendry mialoha dia eo am'le hoe mba hatateraka ny tenin'i Jesosy zay nolazainy nanambarana ny fomba ny hahafatesany izany. Ary izay zavatra zay de efa hita sy fantatra efa hatrany aloha ary zay matetika ny ilazany Jesosy hoe mbola tsy tonga ny fotoako ka na de mafy aza ny fanenjehana na de enjana aza ny hatezerina teo amin'ny Jiosy te hitorabato te hamono de tsy afaka nanao ninina izy fa eto kosa zany de miseho zany teny zany ary Pilato eto de efa ny teny mihitsy manao hoe manana fahefana afaka andefanao fa Jesosy nanambara sy namaly azy hoe tsy manana ianao fa za ihany manana ny fahefana anatanterana zay tokony hanaovana. Zany hoe Jesosy ao anatin'izany dia milaza sy manambara fa fantany zay zavatra nanendrena azy sy ny fiainana lalovany ety ambany masoandro ka mba hatateraka zany de tahaka n'ilay nylazaina tery aloha tao amin'ny Jaona 7:20 lay nisamborana azy hoe izaho no izy de nianitra ireo olona ka ninjera. Raha teo zany Jesosy ny lasa nandositra mety tsy azon'ireo olona ireo izy ary afaka tamin'izany fisamborana zany fa tsy nandositra Jesosy fa nanaiky entiny ampatorana ary tonga eo anatrehan'ny fitsarana ara-pivavahana sy ny fitsarana zay nataon'ny Pilato gouverneur zay avy amin'ny fanjakana romanina. Ary eto de hita ihany koa fa na ity gouverneur ity azy i Pilato zany de fa te hamotsitra ny Jesosy mafy satria tsy nahita zay eloka tokony hahafaty azy fa Jesosy kosa de namaly izany mba hatateraka ny teniny zay fanambara ny momba ny fahafatesana zay hiaretany. Zay zany ilazana amintsika hoe reny zavatra rehetra ireny de fa nanendrena azy efa tany aloha tany fa tsy hoe zahatra ny foronina taty aoriana hoe eo amin'ny fotoana zay hitsarany anasy ianao
sy hidiranao fitsarana ao amin'ny Kaiafa, ary eo amin'ny Pilato anao vao hiteny sy ilazany tahaka zao, fa fantatry ny tompo hatrany aloha zany. Ary zay ny ilazany matetika amin'ny mpianatra hoe mbola tsy tonga ny fotoako. Ny andininy fahatelopolo ihany koa de milaza izany. Inona movoambara ao anatin'ny andininy fahatelopolo? Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy de nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Vita. Zay zany no ny teny nataony Jesosy Kristy, namarana ny fiainany sy ny teny nataony teo ambony hazo fijaliana ny zoma-masina, araky ny hitantsika amin'ny tantara, zay tantara momba ny atao hoe fanarahana ny lalan'ny hazo fijalian'ny tompo. Vita hoy ny tompo. Inona ny finosin'izany teny zany? Vita ny asa nanindran'Andriamanitra azy tety ambany masoandro. Zany de efa hitantsika fa efa teny, efa nambara tany amin'ny bokin'ny Genesis zany. Ao amin'ny Genesis 3 de ahitantsika an'io, zay nanambarana tamin'ny ravehivavy, didi-pitsarana tamin'ny ravehivavy zay nivadika ka ninana ny voankazo voarara. De fantatritsika tsara fa hoe fahoriana ny terahany, ary ny zaza zay aterany dia io no anorotoro ny loha ny menarana, ary ny menarana de anorotoro ny seviny araky ny voalaza ao. Eo zany de hoe hirahin'Andriamanitra izy handresy anapodika ny fahefan'ny Satana sy ny herin'ny Satana aty ambany masoandro. Vita ny asa nandrahan'Andriamanitra azy. Faharoa, vita ny fanavotana natao ho atsika. Ny fanatanterahany Jesosy Kristy sy ny dinany ety ambany masoandro, ny tafiany nofo araka ny tenin'ny Jaona iry amin'ny Jaona 1:12, dia maneho ny fanavotana ny olona. Ny fanavotana ny olona. Ary vita zany ankehitriny. Vita zany. Ny fotoana zay nitafiany Jesosy Kristy nofo zany dia vita hatreto amin'ity atao hoe izy niantona tamin'ny hazo fijaliana ka nanolotra ny fanahiny afaka ny ainy ity. Ny fahatelo zay hevitra finosiny zany ka nila zany hoe vita di zao. Vita ihany koa ny fanekena taloha, fa miditra amin'ny fanekena vaovao am'izay zao. Vita ny fanekena taloha. Ny momba ny Jesosy Kristy de nambara ny fanekena taloha. Ary ny teny faminaniana rehetra, na de nakasika ny firenen'ny Israely ary zany, de samy manambara ny amin'ny Jesosy avokoa. Lay Mesia ho tonga amin'izao tontolo zao, ho fanavotana izao tontolo izao. Zay ny hevinn'ny Mesia, ho fanavotana izao tontolo izao. Ary vita zany, tanteraka zany, ka mifarana treo ny fanekena taloha satria efa tomombana ny momba ny teny fikasana rehetra, zay nambara tao ary vita tao amin'ny Jesosy Kristy zany. Tendry mialoha rososona ihany koa zany, satria ao anatin' zany fanavotana nataon'i Jesosy zany, de misy no tena mahazo izany ka misitraky zany fanavotana zany. Ary misy kosa tsy afaka misitraky zany, ary tsy manana ny zany mihitsy. De zay no tsara ho fantatritsika fa tendry mialoha rososona azy. Ary ny fidirana am'zany atao hoe fanekena vaovao zany, de ny finoana an Jesosy Kristy. Ary fantatritsika efatrany am-piandohana ny firesana mombany hoe mahay mino an Jesosy va ny olona. De zay ny nambara amin'ny Jaona 1:12 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ho an'izay mino azy ny fanekena vaovao. Iza no afaka hino an Jesosy Kristy? Zay nomeny ny ray azy, zay nitomony ny ray, ary zay nampianariny ray, zay manana ny fanahy masina mpananatra hafa, zany no afaka manantona an Jesosy ka misitraka ny fidirana ao am'izany fanekena vaovao zany, ary mandray ny asa-panavotany tompo ho isan'ny olona vonjena. Tanteraka arak'izany ny momba ny famonjena ka ao am' Jesosy Kristy ilay efa
na foy ny ainy nandresy ny fahafatesana no ahazahoany zany ary dia ho ahisianao zay isan'ny nino satria nitaomin'Andriamanitra, isan'ny nino satria namen'Andriamanitra any Jesoa, isan'ny mino satria nampianarin'Andriamanitra ka na dia sary-patarina sy tsy mora raisina aza ny tenin'i Jesosy ka tsy azo ny jiosy sy ireo nanodidina azy, zaho sy ianao kosa noho ny fitarian'ny fanahy masina dia nahazo izany. Reto koa mbola misy andiny soratra masina zay tsara ho resahantsika ihany koa ao anatin'izany. Ny andiny soratra masina zay hoentiny eto amintsika dia eo amin'ny andininy fa 7:30 sy ny andininy fa 4:30. Ireo zany le andiny soratra masina zay lazaina amintsika. Raha hovakiny zany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato, dia niantso an Jesosy ka nanao taminy hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia ry amin'ny andininy fa 4:30 Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho, nefa ankehitriny tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako. Io zany dia teny nambaran'i Jesosy mba hazava amin'ity tompon'andraikitra zay nirahan'ny fanjakana Romanina anatanteraka izao fitsarana izao, ary gouverneur nanapaka ny faritra tany amin'iny Palestina iny ary isan'ny tao anatin'izany ny faritra Jerosalema sy zay misy ireo jiosy ireo. Ao anatin'izany no ahitantsika hoe i Pilato raha nametraka izany fanontaniana zany dia mba te hanadiady izy hoe tena marina ve zany fotoana hoe hisy mpanjakan'ny Jiosy izany, satria rehefa nanomba tombana dia fantapantatra tokoa araky ny tombana zay natao, fa tamin'ny andro ny Herôda fahiny dia hoe teraka ilay mpanjakan'ny Jiosy, ary Herôda dia namono ny zaza latsaky ny rotaona satria no eritreretina hoe eo zany no mety ho taonany zany zaza voateraka ho mpanjakan'ny Jiosy zany, ka ho foanana izany zavatra mitranga zany, zany hoe nidirany Herôda mihitsy zany ny planin'Andriamanitra ka ho sakanana tsy ho isy ka dia ho vonona ny zaza latsaky ny rotaona, fa tsy maintsy ao anatin'izany latsaky ny rotaona zany zany fanambarany hoe zaza voateraka ho mpanjakan'ny Jiosy zany. Aty amin'izao fotoana novan'ny Pilato ny fitsarana izao dia ambara amintsika aloha fa talohany nitsarana an Jesosy nentina teo amin'ny Pilato anie ka nentina teo amin'ny Herôda mpanjaka ny Jiosy izy Jesosy zany. Ity Herôda ity tsy io le Herôda tamin'ny andro fahazazany Jesosy, fa zanaky Herôda lay mandimby azy io, fa io dia nalaly zany tantara zany koa, nampahafantarina zany tantara zany koa, ary zany na tonga azy liana hoe iza hoe zany olona zany, dia nentina teo aminy koa Jesosy tamin'izany fotoana nanamelohana an Jesosy zany. Ary eto dia nasehon'ny Pilato rehefa tsy hitany mihitsy hanamelohana an Jesosy, satria io koa no fomba zay nentin'ny Jiosy hiampanganan Jesosy teo anatrehan'ity mpanapaka tamin'ny Romanina tonga manao ny fitsarany ity, mba hatonga ny fanjakana Romanina ho tezitra sy hapiatra ny fahefany mba hahafahana manombo sy mamono mahafaty an Jesosy. Tsy zany nefa ny zavatra nisy fa na i Pilato azy eto dia hita fa mieritreritra ny aminy hoe ahoana re ny anafahako ity olona ity dia niteny an'izany. Jesosy dia nanambara fa mpanjaka tokoa izy, mpanjaka tokoa izy, fa ny fanjakany tsy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary nazavainy tamin'ny Pilato zany hoe raha teto ny fanjakako dia nanana miaramila mpanompo ary tsy maintsy hiady ho ahy ihany koa ireo mba tsy hatateraka izao fikasana izao, fa tsy eto ny fanjakako, tsy eto amin'izao hita ny maso sy azo tsapahitana an'izao ny fanjakany, fa ny fanjakany Jesosy dia fanjakana ara-panahy. Tanteraka arak'izany ny voasoratra ny momba an Jesosy Mesy nandrasan'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany, kanefa tsy hitany sady tsy fantany
satria tsy mba nampianariny ray izany izy, tsy mba nitominy ray alalan'izany izy, ary tsy nandray ny fanahy masina izy ahafantarany ny zava-miafina momba an' Jesosy sy ny famonjena izay tanteraka tao amin'i Jesosy. Marana ity tendry mialoha ro sosiny ity sika ka ny andininy fa 2:20 sy ny 2:20 no amarana antsika azy. Izao no vovaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy sa teo anilan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary teo anatin'ny ilay sa nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenana olona. Ary teo no nandevenany an' Jesosy no ny andro fiomanan'i Jiosy satria teo akaiky ny fasana. Zany no atao hoe tendry mialoha ro sosona resahany eto. Mety malasa nyeritreritra atsika izany, kanefa dia fahatanterahany teny faminaniana ihany koa ity teny ity. Tanteraka teo ny faminaniana Isaia. Fizao no ambara amin'ny faminaniana izay nambarany Isaia. Nokasaina tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa novonoina. Na dia tsy nanao ratsy aza izy, sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Isaia 3:50. Ny fiainan'i Jesosy sy ny momba azy hatrany amin'ny fiainana tany an-danitra ka hatraty amin'ny fiainany tetỳ ambonin'ny tany dia efa voakasa sy voatendry n'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny. Jereo ny fanambarany Isaia Isaia 3:50. Eo dia nanambara lay teny faminaniana fa lay olona na ilay Mesia zay ho ampangaina sy ho vonoina ary homeloina dia ampidirina ao amin'ny fasana zay azo lazaina fa hoe fasan'ny olomeloka. Kanefa dia ambara ny Isaia tamin'izany fotoana izany fa tao amin'ny fasan'ny mpanan-karena no nametrahana azy. Ary teto izany satria i Josefa avy any Arimatia dia isan'ny atao hoe Sinedriona, izany hoe olona mpanapaka ara-pivavahana, isan'ny tao anatin'ilay nanapa-kevitra ny amin'ny fitsaranan'i Jesosy ara-pivavahana. Izy sy i Nikodemosy dia samy Sinedriona nanatrika an'izany. Ary Sinedriona isan'ny nanolo-kevitra ny aminy hoe mba ino ihany so dia fahadisoanao antsika zao fanameloana ity lehilahy izay tsy mana-tsiny ity, ary tsy misy eloka tokony hanameloantsika azy ity. Ny dikan'izany dia hoe i Josefa avy any Arimatia dia olona nanan-karena ary nanana fasana teo akaikin'izany toerana nanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana izany izy. Fasana tsara satria fasan'ny mpanan-karena, ary fasana vaovao mbola tsy nandevenana olona zany fasana izany. Dia tena mifanody sy mifanentana ary nanambara ny momba ny filevenan'i Jesosy mihitsy ny filazana ny amin'ity Isaia 3:50 fa tao amin'izany fasan'ny mpanan-karena izany no nandevenana an' Jesosy. Tao anatin'izany fasan'ny mpanan-karena mbola tsy nandevenana olona izany no nandevenana an' Jesosy. Ary izany no ilazana amintsika hoe efa voasorotra, efa voatendry, efa voambara mialoha ny fanambarana momba an'izany asa no tanterahan'i Kristy tetỳ an-tany izany, izay miditra ao anatin'izany atao tendry mialoha ro sosona mikasika an' Jesosy Kristy. Ka ho an'izay mino dia mahazo ny famonjena, ho an'izay tsy mino dia tsy mahazo izany famonjena izany. Eto dia tsara ny alalantsika an'izany ry havana satria fantatra fa raha ny baiboly manontolo izany no jerena, ny fahatanterahany teny fikasana rehetra nataon'Andriamanitra, ny teny mpaminaniana rehetra nalaoko ny vavan'ny mpaminany, dia isan'ny tafiditra ao anatin'izany atao hoe tendry mialoha ro sosony izany, mba hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra ety ambany masoandro. Azany fikasan'Andriamanitra izany dia efa voahevitra
sy efa voatendry mialoha na dia mbola tsy ary izao tontolo izao. Ary zany ny lazana amintsika rehefa iditra any amin'ny atao hoe epistily ny soratan'ny Paoly any isika fa na Jesosy Kristy aza dia efa zanak'ondry voavono talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Zany fahafatezan'ny Kristy teo ambony azo fijaliana hanambarahana azy ho zanak'ondry vonoina atao fanatitra satria ao anatin'izany le tantara hitantsika zay nambara teo hoe nafoizan'i Jesosy Kristy neny teo ambony azo fijaliana dia efa voahevitra Andriamanitra, efa voatendrin'Andriamanitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Tapitra treo ny fanazavana ny amin'ny ity Jaona toko fa 7:20 sy ny fa 7:20 ity. Ka amin'ny fotoana manaraka isika dia hiditra amin'ny andeniny ny toko 20 indray. Milo izany alohan'ny anolorana antsika ny afatra dia hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ny fahasoavanao ny ahafahanay mbola manaraka izao fotoana izao. Ndreo ny olonao tompo fantatrao fa mahaliana azy tokoa zany ambary zany, mampitombo ny finoany sy ny fanantenany, ary isaoranay ianao fa tsy avy aminay velively zany tompo, fa avy amin'ny fitarian'ny fanainao masina zay manome anay saina, manome anay fosy fanahy mba hahalala ny lalana zay hitondranao anay, hanarahanay zany tantara ny famonjena vitanao Jesosy Kristy tety ambany masoandro zany. Araky ny fantatra treto amin'ny Jaona toko 20 sy ny fa 7:20 zay novakinay dia vita ny asa zay nanirahana anao tety ambany masoandro. Tanterakao zany tompo ka vita ny famonjena. Tapitra treo ny fanekena taloha zay nentina nanambarana anao ary miditra amin'ny fanekena vaovao. Dia ny finoananao Kristy ho antoky ny famonjena ka andraisina lay fiainana zay avy aminao, zay azo satarina deny ety ary holovana mandrakizay atrary. Tompo, ny fanainao masina ne mbola hiasa hatrany ho an'ny olonao eo mpanohizana ny famakina izany filazany tsaranao Jesosy zay nisoratany Jaona zany, ka hamaraparananay azy atoato. Ary zay tsy tanteraka ka tsy voalaza nefa nanitikitika sy nanaitra anay, dia ianao tompo mbola hanampy anay amin'ny famenoana ireny ao anatin'ny olonao tsirairay, ka ny fanainao masina hitary-dalana sy azahoany tsara fa ny zavatra rehetra ay tsy tefy mantakory na natao tamin'ny fotoana tsy nampoizina fa efa voakasa sy efa voahevitra ary efa voatendry mialoha, eny fa na dia mbola tsy ary izao tontolo izao dia efa vita tao aminao Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Tompo, zao vavaka izao dia farananay sady akambanay raha teo amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay zay ny an-danitra, mamasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Beo anay an'io zay an'ny sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay, ary zay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'le ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra antsika rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany izao fotoana fampianarana izao. Hitombo mandrakarivo aminareo ny asan'ny fanahy masina ka hitombony ny fahalalana tsara any Jesosy Kristy izany sy ny asa mpamonjena zay nataony fa ny mpitiavana tanteraka zay handraisiny antsika hanana anjara lova ho aminy dia ny fiainana mandrakizay. Amin'ny heriny zany sika tahak'izao dia hanaraka indray ny fanazavana ny Jaona toko 20. Raha tsy misy fandaminana hafa dia io ihany, raha misy moa dia atolotra antsika eny ihany izany. Manarak'izay dia mampirisika antsika mba handeha hivavaka aty am-piangonana, atao an-trano moa zany satria mbola ao anatin'ny fanajana ireo atao hoe fitsipika samihafa sy fandaminana ataon'ny fanjakany sika, ka dia fampirisihana no azo atao. Ary ny faharoa dia ampahafantarina antsika fa amin'ny alahady zao ny amin'ny maraina manomboka amin'ny 7 dia ny RFF no mandray anjara manatanteraka ny fitaom-pivavahana
ary ao anatin'izany koa nanaovany fetimbokatra anjarany amin'ity taona 24 ity ny amin'ny folo a dia any gazety tafa de toy izany koa amin'ity taona 24 ity a de io no fotoana anatanterahany ny vokatra sy anjarany ihany koa ary hiditra hianatra ihany koa ny sekolelady ary ny fianarana sekolelady moa zany atreto aloha raha vao mbola miditra indroa sika dia eo anelanelany ny fampopavahana anakiroa amin'ny sivy zany ka hatramin'ny 7 sy latsaka fefaneo amin'ny 7 sy amin'ny 10 latsaka fefaneo izany fotoana zany amin'ny alahady 10 novambra 24 mo izany amin'io zany de fa entany no zanatsika homany de nizao izy fa nomboka ny fianarana sekolelady amin'izany fotoana zany araky ny fanambara tamintsika de isy ny atao hoe voka-dehibe ary ho tanterahany zany araky ny fombara tamin'ny lasa hoe mananjara toerana lehibe io io amin'izay atao hoe ainy ny fiangonana arabola mba ahafahana mampandeha ny raharaha rehetra sy ny fanatanterahana areo adidy anatiny sy adidy ivelany ary misy atao hoe akony ny tsy fahavitany zany na ny fahavitany zany ka anatanteraka zany sika ary de manentana atsika mpianakavy ny finoana efa iomana amin'izany tokoa manomboka eo amin'ny alahady 12 novambra izany fetimbokatra zany sy ny afahavintsika manatitra ny voka-dehibe aty amin'ny fiangonana io de fitaopovavahana ihany ko ataon'ny zanakapelezana fa fotoana ihany ko izay afahantsika manomboka izany atao hoe voka-dehibe zany 12 novambra no manomboka zany ny fanateram-bokatra ny ivonya de ny 5 desambra ary ny famaranana dia ny 7 desambra tsara ny alalantsika zany de nizao ary ifanetanatsika mpianakavy ny finoana manaraka ity fotoana ity satria isika zao no atao hoe mahazo ny fanetanana voalohany satria tapaka atao anatin'ny mpihevitra rasy ny akatoko nyfandraisana fa isy izy io de manomboka ny 12 novambra ka hatrany amin'ny 7 desambra izany fotoana zany manaraka zay de ambara sy amafisina ihany no hoe aoka hotoizantsika hatrany ny fifampitondrantsika ambavaka ary de tsarovo ny fandraisana anjara amin'le atao hoe rojo mbavaka famonjena satria io zany no atao hoe asatsika FJK mamparibe famonjena mifampitrotro ambavaka na ny eto atoerana na ny any ampelezana de ho tanteraka aminareo avokoa ny fanirianareo sy ny fikasanareo ary ny fanireny mpitandrina sy ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ity fitandremana misy antsika ity mba ho fitandremana tena mandroso tokoa ho amin'ny fiazonana mafy ny finoana ny fifankatiavana ary ny fahazotoana amin'ny fanompona amarina tanteraka izao fotoana izao sika mangataka anao aho mahitsangana andray izao tsodrano zay atolotra sy tononona amin'ny anaran'ny tompo izao ho tanteraka aminareo anie ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitry ny fiadanana zay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro ny lehibe hiala amin'ny maty hitondra ny rano fanekena mandrakizay izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay akasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ho an'Andriamanitra iriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen